ampiasaina amin'ny programmany. Matoa Andriamanitra nanome zavatra atsika dia ampiasaina amin'ny programmany. Zay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Miarabanao ary misaotranao manaraka hatrany ny pejy manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko. Ampiasaina amin'ny programmany. Ato amin'ny Matthieu 5:20 dia misy fanoharana momba ny talenta. Dia misy anankiray izy ny ten'Andriamanitra nomena talenta 5 dia nampiasainy ilay talenta 5 dia nahazo talenta 5 tombony izy. Ary nisy anankiray nomen'Andriamanitra talenta anankitelo dia nampiasainy ilay talenta dia nahazo talenta 3 tombony. Ozy izy ny tompo hoe tsara zany ny mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa tonga kosa ilay anankiray izay nomen'Andriamanitra talenta anankiray dia hono izy nareo nataony tamin'ilay talenta nalevony ilay talenta fa tsy nampiasainy. Dia natahotra dia nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany. Indra lasanao ny ianao fa dia nanana talenta ray izy dia nalevy ilay talenta. Ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika dia anana ny programma manokana. Nomen'Andriamanitra fahatsarana ve ianao? Ananan'Andriamanitra programma zany. Ary mba ampiasaina amin'ny programmany. Nomen'Andriamanitra feo ve ianao? Ampiasaina amin'ny programman'Andriamanitra zany. Fa raha tsy ampiasaina amin'ny programman'Andriamanitra zany dia ho alain'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra vola ve ianao? Tokony misy ampahany amin'izany ampiasaina amin'ny programman'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra talenta ve ianao? Anao sary, aka sary, anao vidéo. Nomen'Andriamanitra anao zany mba ho ampiasaina amin'ny programmany. Ndraindray isika miteny hoe talentako fa tsy talentako io, tsy talentantsika io, fa talenta avy amin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika mba ampiasaina amin'ny programmany. Zany hoe rehefa tsy ampiasaintsika amin'ny programman'Andriamanitra ireo dia ho alain'Andriamanitra. Noho izany nomen'Andriamanitra fotoana isika, tsy ho ampiasaintsika amin'ny programmantsika daholo ny fotoanantsika ny 24 heures antsika, fa tokony misy ampahany amin'ireo omentsika amin'ny programman'Andriamanitra, anatanterahana amin'ny programman'Andriamanitra. Raha tsy izany dia lasa mandehandeha ho azy eny ny fiainantsika. Ny probleman'ilay lehilahy anankiray teto dia tsy nampiasainy ny talentany fa nalevony. Noho izany nomen'Andriamanitra talenta ve ianao? Ampiasao amin'ny programman'Andriamanitra zany. Ka eto izay dia manao antso ho antsika rehetra izay mpanaraka amin'ny pejy eto Antananarivo sy manodidina. Nomen'Andriamanitra fotoana ianao, nomen'Andriamanitra talenta ianao, ka resy lahatra ianao ampiasaiko amin'ny programman'Andriamanitra zany dia afaka miditra amin'ny hafatra miafina ianao iteny hoe za tena vonona an'olo tena hiasa ho an'Andriamanitra. Faly izahay mandray antsika rehetra eto Antananarivo sy manodidina. Ho antsika ny ampitan-dranomasina ihany koa afaka ampiasainao ny talentanao, ny programmanao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Meko secret ianao androany, ampiasao amin'ny programman'Andriamanitra zay zavatra rehetra nomeny anao. Ao anatin'ny programman'Andriamanitra ny andehananao manao vacances, ny andehananao mitsangatsangana. Aza lanina amin'tsisy dikany ny programmanao fa ampiasao amin'ny programman'Andriamanitra. Vavakintsika tompoko. Saotranao zay Andriamanitra noho ny amin'izany teninao zany fa manokatra amin'ny masom-pananay ianao. Ny tena marina dia tsisy anay izay rehetra anananay fa fahasoavana avy aminao. Na ny fitafiana, ny ahafahanay mitsangana dia programmanao, na ny talenta dia anananao programma dia mifony zay raha mety nalevinay ny talentanay fa tsy nampiasainay tamin'ny programmanao. Izay nomenao anay dia hisotombona amin'ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotranao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia aizadino hatrany ny milike sy micommente sy mipartage. Zay ny ahafantaranay fa tianao ilay vidéo. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao hoe s'abonner amin'ny pejy dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny an'io toy izao indray. Veloma tompoko.